Masina ilatsaka amin'ilay mpitsara tsara arakiny ny famarinana sy ny lalàna kosa ny lalam-panorinana. Ny faharoa dia nisy ny zavatra izay nataon'ny solombavam-bahoaka izay mafiliko tsara zany hoe nisy requête napetraka député vitsivitsy ary nitohana ny député vondrona parlementaire misy rehetra eo amin'ny Assemblée nationale zany no nanohana an'io requête io. Les requêtes zany des requêtes de mise en accusation afin de déchéance de monsieur le président de la République de Madagascar. Zay zany le izy. Ka ny zavatra efa hitantsika tamin'ny omaly reny dia efa nandeha zany ny procédure rehetra izay voalazan'ny lalàna. Ny zavatra tiako tenena voalohany dia amin'izao hoe be dia be ny filazana hoe iza moa zany fitsarana mahefa amin'izao voalaza ao amin'ny andininy fahafito amby enimpolo amby zato ny constitution article 167 ny constitution dia hoe ao anatin'izay zany dia milaza hoe rehefa tsy mipetraka ozy izy ny haute cour de justice dia ny haute cour constitutionnelle no compétente zany ary afaka mandray sanction raha ohatra sanction zay tokony raisin'ny haute cour de justice raha ohatra izy ka tafapetraka. Fantatritsika nefa fa izany haute cour de justice zany hatramin'izao mbola tsy tafapetraka. Nisy membre efa lany teo anatrehany Assemblée nationale efa notendrenay fa mbola tsy nanao prestation de serment, mbola tsy miasa hatramin'izao ny haute cour de justice ary mbola tsy fonctionnel, mbola tsy afaka manao ny asany zany ma haute cour de justice anazy dia ny haute cour constitutionnelle no tompona andraikitra voalohany mahasolo an'izany dia zay no antony nanateranay zay requête eto zay. Mino ianareo fa tena hoe tena hijoraka dalàna tsara ny fijerena ny haute cour constitutionnelle. Ny zavatra nyteneniko voalohany teo toy izao hoe ny andrasanay voalohany dia mifanamasina ny asa amin'ireo olona ireo satria be dia be ny zavatra mitranga na ny pression na ny tentation na ny inona ary zay matoa tonga aty dia matoky ny HCC zay ary heverinay koa fa tokony hanao any asany matoa zay tonga aty. Ny fomba fanao hatramin'izay dia rehefa mifidy ny solombavam-bahoaka rehefa manao an'ilay fiantsonana le appel tsy miara tonga akory ny solombavam-bahoaka fa misy ny tonga tsikelikely ary ianareo nefa natsikaritra omaly fa vitsy dia vitsy ny toerana banka atao amin'io Assemblée nationale io. Zay zany proof anankiray ilazana fa tsy marina ny voalaza ka ireo député be dia be tsy haiko ireo telopolo reo sa efapolo ireo linako ireo matoa zay mampiseho an'izao zavatra zao ahitanareo fa hoe ty zavatra ty tsy kilalao sanatria ny vava. Fiainam-pirenena no atao ary tsy azo atao manao affirmation gratuite. Raha manana an'izay proof zay izy fa tsy 121 tsy 125 ny olona mifidy tao dia avoay proof fa izay nana proof ny bulletin de vote zay nana proof fa feno ny toerana tao nisy ny voaka niditra fantatra koa ny olona tsy nandray anjara zay nijanona tao anatin'io Assemblée nationale io ka io zany proof no mitondra fa tsy fanao zany manao accusation gratuite ohatr'izany. Nisy procédure be dia be tsy narana ozy izy ireo raha nambaran'izy ireo teo amin'izay hoe fandaniana ny motion omaly zao ny zay rehetra zay nanao an'io requête io marihako tsara ary fiteneniko fomba official zao nolazaina fa ny bureau permanent nolazaina fa nanao an'io requête io dia averiko eto zany hoe ny bureau permanent tsy manana andraikitra manao requête mihitsy. Mandray requête no anjara asa ny président ny Assemblée nationale dia midinika miaraka amin'ny bureau permanent dia tsy mahazo ny atao mihitsy ny mamina niny fitaraina ny olona zay tonga eo anatrehany fa tsy maintsy ampahafantariny ampahabemaso anao assemblée plénière andro député rehetrarehetra reo. Ny tiako tenena dia nanaraka ny procédure zay voalaza izahay zay vao tonga amin'izao fotoana ametrahana an'izao requête eto amin'ny HCC zao. Ny filazana fa hoe izao ny procédure tokony izy sy ny tsy tokony izy ny député malala kokoa ny asany noho ny olona tsy député. Ny zavatra misy dia zao nyreo solombavam-bahoaka reo dia leo ny fanabarabarana anazy leo ny fanaovana tsinitsinina an'ireto député reto amin'izany fifidianana député isaky ny mandeha zao. Nisy ny fifidianana député tao ambarako mazava eto nisy fifidianana député tao omaly ary tononoko eto fa nisy conseiller spécial amin'ny président de la République tonga atao tsy niala tao raha samy roa ambin'ny folo alina vita ny fifidianana. Nisy vice président antoko
mpanjakana amin'izao fotoana zao niandry tao amin'ny assemblée tao nizara vola ho an'ny député hoe izahay mivoaka dia mahazo vola 50 millions na 25 millions zay nomeny tany fa matoa nifidy daholo raiky amby roapolo amby zato ireo tsy nety nivoaka tsy nanaiky intsony zany fanaovana tsinitsinina ary fanaovana kolokolo zany ary amin'izao fotoana zao lazaiko valiko mazava tsara fa raha nisy ny kolokolo tsy avaty amin'ny député fa avany amin'ny fitondram-panjakana zay misy amin'izao fotoana zao a nividy ny député zay tsy nanaiky intsony ary zay zavatra zay nanisana tezitra ny député mihitsy satria nandritra zay fotoana heritaona na député nay zay dia zay foana no fomba ary tsy azo atao intsony zany zavatra misy amin'izao fotoana zao dia conflit institutionnel matsapateny izahay fa institution tokony manany azany kanefa tsy napetraka amin'izay toeran'izay tsy fanao zany hoe exécutif mibaiko ny législatif tsy fanao zany hoe député convoqué na any amin'ny présidence tsy fanao zany hoe conseil spéciaux ny président no mibaiko ny député tsy fanao zany hoe ministre ny exécutif mibaiko ny législatif zany rehetrarehetra zany fitambaran'izao zavatra zao ary ny tsy fanajana ny andindininy BDB zay miverimberina ny hoe violation grave et répétée de la constitution maro be nge zany nareo mahafantatra an'izany fa io zany tonga amin'le tenenitsika hoe goutte d'eau dia tonga amin'izao zavatra zao vita daholo ny alanenina président ny assemblée imbetsaka no niantso ary te ampafantatra situation fa efa grave tsy raisina ny telefôna ampitaina ny afatra ny conseiller spécial ny secrétaire particulier ny amin'ny telefôna ny filohan'ny république tsy niraisiny zany zavatra zany tsy tonga amin'izao tanjony zao raha ohatra ka nainy eno raha ohatra ka nainy atoro fa zay zany ny zavatra misy amin'izao fotoana zao a tsy amena tsiny ny député androany tsy amena tsiny ary tsy tokony mena tsiny fa resaka 4-4 no mahatonga zao 4-4 ve no fa averinay le fomba nitenenina taminay bureau permanent tamin'izay nanatona président république tamin'iny resaka fanaovana soni aniny résolution tany amin'ny tany vato iny dia valiteny nataony nareo fa mihevitra na ho adala dia zay koa zany monteny amin'izao hoe tsy tokony heverina ho adala ny député fa matombo tonga amin'izao zavatra zao misy olona nifidy anazy ao mihaino ny feo an'ireo olona reo député reo fa napa-kevitra natao mûrement réfléchi raharam-pirenena tsy atao kilalao ary tsy resahana 4-4 zany zavatra zany tsy voavidina 4-4 tsy voavidina 15 millions na 25 millions na 50 millions député fa raharam-pirenena